lantsa isika miara-mizotra isika ho an'i Jerosalema vaovao. Amin'ny anaran'ny sy ny zanaka sy ny fanahy masina, momba antsika mianakavy eny ny fahasoavana ampiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonana ao amin'ny fanahy masina. Ho tanteraka tokoa ane izany. Dia ankafaliana no iarabana antsika mianakavy amin'izao takariva izao, miaraka manatanteraka izao fotoam-bavaka izao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fiderana azy. Ny teny manentana amin'izao fotoam-bavaka izao dia ny hoe tsy anareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha. Alaina tao Masindajoany toko 5:10 Izao fotoam-pivavahana izao dia fampo-pivavahana iray isam-pinoana fangataham-pitahiana ho an'ny firenena sy ny fianakaviam-ny hery fiarovana sy filaminana ary fanolorana ny fanavoazana ny chapelle militaire pahabe ary ihany koa fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny vondrona miaramila kristianina. Andeha ralosika mianakavy araka iaiky ny fahotantsika ahafahantsika mankalaza sy manatanteraka izao fotoam-bavaka izao ka andretina ny antsa olombelona ho tompo.
fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra amela ny fahotantsika ny isika tondratsika ny amin'ny fiaina na mandrakizay amen aoka isika ivavaka sotranao zay ry Andriamanitra andehananary no ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy ka mahatafavory anay eto amin'ity toerana ety amin'izao takariva izao sotranao zay manome anay ny hery sy ny tanjaka manome anay ny finoana sy ny fanantenana ankarezy mandrakariva amin'ny fanahinao izahay omeo hery omeo tanjaka eo am-piomanana ankalaza ny fietim-pirenena dia manatrika izao fanolorana ny fanavozana ny sapelina militaire izao ihany koa sy ny fanokafana ny 20 taona ny vondrona miaramila kristianina izany rehetra izany dia entinay manentana ny fanahinay ary entinay ihany koa mampifanaraka ny sitraponay amin'ny sitraponao ka ingane izay rehetra ho ataonay ry tompo eo ambany fitantananao mandrakariva dia lalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay izay velona sy manjaka miaraka aminao ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay no angatahanay izany dia hoe ara-ny salamo ho fahazato amintsika miompi ny tompo ry mponiny tany tontolo anao fampom-pivavahana amin'ny mpifaliana izy mitira eo anatrehany amin'ny ira-piravona fantary fa ny tompo no Andriamanitra izy nanao antsika ka azy isika vahoakany sady andihan'ondry andrasany ny vavadiny tempolo ny diro amin'tsaotra ireo kianja any anaty ny diro amindera isaory izy ary ankalazao ny anarany eny tsara ny tompo mandrakizay ny fitiavany ary mahatoky hatrany hatrany izy amen dia mangavy anareo ary petraka io manao amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra isika sy ny fandraisana ny afatra avy amin'izany andeha rahalosika andredina ny antsa ny teninao Jehova ray mahery amintsika raha dia nivaky teny voalohany dia nalaina atao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 2:7 ka hatramin'ny 4. Nivaky teny faharoa dia nalaina atao amin'ny taratasy ny masin-Paoly apôstôly taratasy faharoa ny andininy faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ary ny vaovao mafaly dia nalaina atao masin-Joany toko 5:12 ny andininy 2:12 ka hatramin'ny 9:12. Bokin'ny Isaia mpaminany. Indro ny mpanompoka izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitrako ny foko napetrako tao aminy ny fanahiko amoaka fitsipika ho an'ny jentily izy tsy antsoantso izy na anandratra ny feony na anao izay andrenesan'ny feony eny an-dalana tsy ho tapahany volotara torotoro ary tsy ho vonono ny lanjiro manentiny hamoaka izy tena rariny tokoa izy hamoaka izay tena rariny tokoa izy tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalàny izany ara-ny tenin'ny tompo hotohizana amin'ny taratasy faharoa no soratany masin-Paoly ho an'ny Timoty koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy ary izay zavatra ifarenao tamiko teo anatreha amin'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky
izay mampianatra ny sasany kosa. Miaraha miaritra amin'ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesoa. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningky teny amin'ny raharan'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satrom-poninahitra izy, raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny Tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Izany no tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Mialoha ny andrenesantsika ny vaovao mahafaly izay ho renesintsika ao am-pitsanganana, iraintsika izany teninao. Tsara ny soratan'ny apôstôly Joany toko 5:10. Izany zavatra izany no efa nilazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay nandiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny Tompo. Fa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny ray no nambarako taminareo. Tsy ianareo ny fidy ahy fa izaho nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ray Masino mana masinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahazo toerana isika. Tsy ianareo ny fidy ahy fa izaho nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo. Teny nataon'i Jesoa tamin'ireo mpianatra. Nilazany amin'ny didy lehibe sady voalohany izy ny didy mpitiavana. Ary izy niteny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao aho dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Io dia asa ataontsika rehetra, ilaozana ny vady aman-janaka ny arenanao izay noharianao fa lasa ianao miaro ny amin'ny olona, ny tanindrazana ny vahoaka, ny fananany sy izay rehetra arovana sy alamina mba hiadana any ambany lanitra. Dia mifanitsy amin'ilay teny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Saingy tsy izany akory ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, fa raha misy olona ratsy toetra dia ny miaramila mitafika ny zandary, ny pôlisy. Nefa tsy izany ilay izay ny tenin'Andriamanitra hoe manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana, hiaro ny hafa, tsisy manao ny olona, tsisy mety hanao ny olona. Fa rehefa manao ianao dia ianao no mahazo tsiny, dia ianao no ratsy toetra. Fa sainga tsy izay ny fijerin'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa resahamy dia hoe mifanitsy amin'ny miaramila koa dia ny voatendry hamosy handeha. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mamoa, obligation de résultat izy ianareo. Ary izay koa mipetraka amin'ny asa endraketany eo amin'ny fiarovana ny filaminana, hoe tsy maintsy mandeha ianao, tsy maintsy mamoaka ianao, tsy maintsy miasa, tsisy afaka anao an'izany fa dia tsy maintsy manao an'izany ianao. Ary izaho no ampanantenan'Andriamanitra amin'ny Isaia hoe tena mpanompon'Andriamanitra. Ny asa fiarovana ny filaminana dia institution de Dieu, ary anisan'ny asa najoro voalohany, anisan'ny asa tranainy
eto amin'izao tontolo zao. Ny asa tranainy indrindrana eto amin'izao tontolo zao manko ny asany miaramila mpitandro filaminana ray dia asan'ny mpivaroteny. Ireo ny asa tranainy indrindra ma eto amin'izao tontolo zao. Tsy fantatro ny fandraisan'ireo fa ireo ny asa tranainy indrindra aloha eto amin'izao tontolo zao zany ireo ny asa tranainy indrindra. Dia ianao izy mpanompoka tantanaka ianao, avoan'ny fitsipika ho an'ny firenena rehetra. Tsy mila mitabataba ianao, tsy mila miantsoantso. Ary zay ndraindray nazoantsika anarina hoe la grande muette, satria voalaza mihitsy hoe tsy mila mitabataba ianao izy a, tsy mila miteny ianao a, fa alamina. Tsy njovony madinika ny manentona ny volotara torotoro. Io nosy io miandry ianao. Izy ny mpaminany Isaia, atsangaminy rariny amin'ny tany. Ary ny apôstôly masina dia mamerina izany hoe ho tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. Ny miaramila io izy a tsy mikitikitika loatra ny raharan'izao tontolo zao. Ary io tsara io déontologie militaire io. Ny miaramila manafika izy a tsy maningotena amin'ny raharan'izao fiainana zao. Rehefa mijaboka loatra zany na amin'ny civil amin'ny olona zany a dia tsy mahavita na ny raha anazy isika raha mifamatotra loatra. Ao anatin'ny fiarahamonina izay mahatonga antsika hoe ao mabie zany nomena fanamiana manokana ampiavaka na tafika na zandary na polisy io a marika fa misy fetra ny fitsabahanao amin'ny raharahana amin'ny civil. Zay ny dikan'izay. Ary izay ny tenen'ny apôstôly masina, apôstôly masina niaraka ela be tamin'ny petraka tamin'ny toby miaramila roa taona izy dia fatany tsara io. Zay afaliny lehibe ny izay ny fidy azo io miaramila, zay ny lehibe ny any izy a, zay no ataony. Ary tsy mandany andro milalao izy fa manjary tsy miakatra grady, fa manezaka araka ny lalàna izy. Ary zay misasatra ihany no mahazo Paoly apôstôly, fa zay mitsilailay tsy mahazo. Dia rindran-dramina ao anatin'ny tafika, zandary, polisy mihitsy a, sy zay rehetra mitandro filaminana ny resahan'ny Paoly apôstôly. Ka amin'izao fiverenan'ny fahaleovantena zao, fetintsika mianakavy, dia mampatsiaro ny teny tompo hoe ny fidina ianao, tsirairay amin'ny toerana misy ianao, maro ny teanao an'io, fa ianao ny voantson'Andriamanitra anao zany asa zany hoe mahafony ainy mba hiaro ny hafa, hitantana ny hafa, handamina amin'ny tany. Dia mampahery antsika amin'izao. Ary ny fidin'Andriamanitra tsy maintsy tsy maintsy mamokatra, tsy maintsy miasa raha mbola perinasa amin'ny zavatra rehetra atao. Dia mampahery antsika Andriamanitra fangatà zay tianareo na inona amin'ny anarako fa omeko anareo zany. Dia azo valim-bavaka mandrakariva isika amakivaky ny taona, anao fety amin'ny fifaliana miaraka amin'ny firenena malagasy. Ary isika zao no miara-manonotra izy amin'ny tanindrazantsika zany a, miaraka amin'ny fanavoazana lehibe atao amin'ny firenena. Tanteraka amintsika ne zany. Amen. Iroso amin'ny ranom-bavaka isika, manasa antsika mpanajana hiaritsangana ny setry ny ranom-bavaka. Tompo eno izahay miantso anao mba ekeo ny vavaka mitalao. Misotranao zahay, minao fahasoavana maro samihafa. Indrindra zao fotoana zao, ahafahanay misotranao. Ny amin'ny fiantsona zay ny antsono anay tsiraray avy, ny amin'ny asa adidy andraikitra tokony ho tanterahanay noho izany antsonao izany. Dia mivavaka aminao zahay, ho an'ireo rehetra ao anatin'ny hery fiarovana sy filaminana, ny fianakavimbeny zany, indrindra ny onivy fitazam-panahy ihany koa. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Tafio ny hery avy aminao zahay,
fa tsy nomenao fanahy oso zay fa fanamahery sy fitiavana dia aoka hita fahombiazana mandrakariva fa tsy misy manana fitiavana lehibe tokoa afa-tsy izay mahafony ainy amonjy ny sakaizany. Tompo ino zahay miantso anao. Mankalaza ny fahenina ambinipolo taona ny orena ny folo alinday zahay. Misaotra noho ny fahatratrarana zany fahenina ambinipolo taona izany dia aoka hitera-pokatsoa ny fahamatorana amin'izany atao hoe fahatratrarana mihoatra ny 50 taona izany mba hatratra n'izao taona manaraka izahay. Apetraka eo ambany fahasoavanao ireo adidy sy andraikitra izao fankalazana izao, indrindra ny matso izay ho tanterahana, ireo hetsika izay mbola ho tanterahana ampitso, afaka ampitso amin'izany fankalazana ny fety izany, indrindra ny zoma. Apetraka eo ambany fahasoavanao koa ny fetim-pirenena noho ny fahazonan'ny fahaleovan-tena 19 taona koa ankehitriny. Dia tahio ny mpitondra fanjakana rehetra tsy kanavaka, torak'izay koa ny mpitondra fivavahana rehetra. Apetraka eo ambany fahasoavanao ny vahoaka malagasy zay rehetra miara-monina amina eto, ny olombelona rehetra, ny mpitondra rehetra manerany tany, satria anao tompo ny tany sy rehetra eo aminy. Tompo, eno zahay miantso anao mba ikeo ny vavakay mitalao. Misaotranao ry tompo ny amin'ny fanatsarana, fanavaozana izao fanolorana ny zavabita tamin'izany fanatsarana na fanavaozana, fanadiovana izao sapelina izao. Fa raha tsy ianao no miasa dia miasa foana izay manao azy. Koa mankasitraka tompo dia ianao hita zay rehetra nanatotosa, zay rehetra nanoana izao asa izao. Apetraka eo ambany fahasoavanao ihany koa ny fanokafana ny 20 taona ny vondrona miaramila kristianina izay tanterahana ankehitriny mba ahafahanay rehetra ho miaramila tsara ny Kristy ho an'ny tanindrazanay. Tompo, lehibe tokoa ny fitiavanao ka dia manantena mandrakarivo zay, fa hiara hiasa aminay mandrakarivo ianao ho amin'ny asa tsara rehetra ho an'ny tanindrazanay, eny ho an'izao tontolo izao. Amira-pirata amin'ny voninahitra ao izay rehetra iaina amin'ny fifaliana, fahasambarana amin'ny fiadanana tsy manam-pahatamperana, ahita fahombiazana, ahatratra ny tanjona, indrindra ny fiainana mandrakizay amin'ny farany. Apetraka eo ambany fahasoavanao ihany koa ry tompo ny etaentanay tsiraray avy izao, fantatrao ary tsy miafina aminao ny tetika asa ho an'ny antité tsiraray avy, eny nisy ambatan'olona, niza niza, na aiza na aiza, ary na manahoana na manahoana ny toetrany, satria fantatray fa tsara sady mpanao ny tsara ianao ary mihevitra zay asoanay mandrakariva. Porofon'izany ny fahatanteranay ny zavatra zay nikasainay atao tamin'ity anio tia, ary na dia eo aza ny mety avizanana sy ny zavatra hafa maro samihafa dia mbola tafavoreto zay midera sy misaotranao dia mankasitraka ry tompo. Koa zay tsy voatoninay ary ry tompo, kanefa tokony hivavahanay, angatahan'ny olona rehetra aminay, dia tanterahanay amin'ny alalan'ny vavaka nampianarinao manao hoe ry nainay izay ny an-danitra,
ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, hito tany tahaka ny an-danitra, mionay ny hoanina sazo onay, avilao ny elokay, tahaka ny milanay izay meloka aminay, aza vilo azo ny fotoaman-dratsy izahay, fa manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manasa antsika amin'ny mpanajana indray fitoerana azafady indrindra, izao isika dia roso amin'ny mariky ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra, ny avaty aloha angamba no mandeha aloha, avy ariariana ho fanitekoany nefa ny ariana, ny avy any ariana no mandeha mialoha aterina tia izany mariky ny fanoloran-tena antsika amin'ny alalan'ny rakitra izany. Ireo koralina kosa no anatanteraka, misy koralina telo eto, ato no manomboka azy ny koraly militera antsa ny folo alida, ato ny manaraka ny mamika koraly militera eukara samy veto amin'ny sapely militera pabe, ary isorana manokana ny koraly militera fanaterana avy amin'ny Fort Dauphin izay manotry ny teny koa miara-mibavaka amintsika. Dia manatony ety ny koraly militera fanatenana rehefa mira, ary orin'izay dia misy ireo iombonana izy ireo. Manomboka avetrany ary ianareo.
mbola misy micro. Afaka manome fahapo azy ireo tsika.
Tuimisira ambara panawe itanzimwe. Tuimisira ambara panawe itanzimwe. Oh, tuimisira ambara panawe itanzimwe. Tuimisira ambara panawe itanzimwe. Uwa bita sosiga, uwa bita welia, uwa bita sosiga, bita sosita ratika. Uwa bita sosiga, uwa bita welia. Reny korala ireny maneraka ny toby reny dia vokatry ny fisiany vondrona miaramila kristianina avokoa. Hitsangana isika n'olatra nirakitra amin'ira ry tompo ny arenao.
toerana isika. Izao isika dia roso amin'ny fandraisam-pitenenana manasa-panajana izay rehefa niomana ho amin'izany mba hiakatra indray fitenenana. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ianareo ray aman-dreny am-panahy telo mirahalahy izay mitondra izao fotoam-bavaka izao, ao ihany koa itsika rehetra tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera telo tota, eo anivon'ny etamajoro telo tota sy ny tompon'andraikitra samihafa ny amin'ny ratsamangaika samihafa atao anatin'ny hery fiarovana sy filaminana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Kabary ampiangonana moa izy ity tsy hialoavana fialan-tsiny satria ny tsiny tsy afaka averia tokotany aria dia efa ady tsy vita ny agnarany, dia ataoko ampitiavana dia misaotra ny tompon'andraikitra nanome anjara fitenenana. Voalohany teny dia manatitra ny fisaoran'Andriamanitra lehibe dia lehibe natratrarana izao fotoana izao, nahafahantsika miaona miangona eto ary midera sy mankalaza ny anarany. Manarak'izay dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra koa. Inona moa no antonantony izy ity? Zavatra roa telo ao anatin'izany ny fankalazana ny fahinam-benimpolo taona ny fitsingerenan'ny fahaleovan-tenany firenena, ary ao ihany koa ny fahinam-benimpolo taona ny orenany foloalindahy malagasy, ary indrindra ihany koa misy antony manokana koa izay tsy hafa fa zao tazantsika maso zao, misy fanavaozana maro samihafa atao eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity, ary mandray an-tanana izany ny tompon'andraikitra rehetra izay tarindreo ray aman-dreny am-panahy, ny filohan'ny fiangonana, ny birao sy ny komity, indrindra antsika kristianina miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity. Dia isaorana ianareo rehetrarehetra reo ny totona fotsy sy nahandrona masaka. Raha ny fahafantarako azy dia voadingana voalohany no vita, ary azo lazaina hoe famaranana n'ilay dingana voalohany zao fa mbola ao anatiny izany fanavaozana ny fiangonana zany. Efa taonany maro ty chapelle ty, efa hiditra hatrany amin'ny 580 taonany, non, any amin'ny 480 taona, 480 taona. Dikan'izany nanarakaraka ny fahaleovan-tena-pirenena sy nanarakaraka ny fijoroan'ny foloalindahy tamin'izany vanim-potoana izany fanakaikeo. Ka rariny loatra raha ny safidy n'izao fotoana izao ny arahana amin'ny tanila fampitondra sy mifampahery am-bavaka eto. Isaorana koa ianareo ray aman-dreny am-panahy sy izay nandrindra nandamina izao programa izao, fa mahita hoe tokony atao fanao zao isa-taona, fa tsy ny mahazatra antsika makagny amin'ny moské dia makagny amin'ny adventiste dia mifandimby ny FFKM mandray azy isa-taona, nefa ny foloalindahy na ny FDS ao anatin'izany ny polisy dia tsika koa mba mankalaza an'izany fitsingerenan'izany taona izany. Maninona tokoa moa raha tohizana zao amin'ny fotoana mampety azy rehetrarehetra. Jery an'ity programa ty koa hoe tena nikaondoa eny atao hoe io moa efa raharahanareo fa tandrify loatra le zavatra voalaza rehetra ato, raha tsy teny an'le hoe tsy anareo no fidy ahy fa izany no fidy anareo. Mbola tohizana koa le tandrify anay ato anatin'ny FDS ny tiako resahana, raha tsy teny an'le ao anatiny ao koa tsy ho tapahana ny volotara torotoro, tsy ho vonona ny lahin-jiro manentona, zay rehetrarehetra io ray aman-dreny isany efa midonaka aby.
le jiro manentona manko leo amin'ny alitara tamin'ny zanak'Israely dia manentona eo dia jerena fotsiny aloha zany fa tsy vonona fa kolokoloina eo dia manentona aby zay rehetrarehetra io. Dia irariana ny toizan'ny fitondrasana mbavaka toy izao ho an'ny FDS. Mety misy tsy anentona ao misy tsy misy milaza hoe za tsy mba manentona en général. Ay, io koa moa tsika ihany koa mametsiny an'le miaramila tamin'izany raha nanatona ny Jona mpanao batisa, Joany Batista hoe nanatona daholo ny olona inona ny mba ho ataonay koa izy le miaramila dia ohatsika hoe mokamoka koa le ity dia tsotra ny any Jona mpanao batisa hoe aza mitoatoa aza mitoatoa izy dia mbola nitoizany. Inona ny faharoa manaraka teo aza miapanga lainga za manaova volombelona mandainga ary farany tena somary grave ihany mianiana izy mianiana amin'ny na hoe mionona amin'ny karamanareo zany rehetrarehetra zany a mahavoakasika anay daholo za zany anatin'izay mety mikitoatoa mety ohatran'izany a dia firariana itoy izao fotoam-bavaka zao a isam-potoana amin'ny fotoana tandrify rehetrarehetra. Ampiangonana moa izy ity dia voambolana mahazatra anatin'ny fiangonana mba ampiasaina fa tsy hitady zavatra hafa ivelan'izay. Zay no lava zay ny foy a maneho ny fisaorana feno trotro-mbavaka nareo telo mirahalahy efatra aefa ny adidy mavesatra zay ataonareo atao anivony folo alinday atao anatin'ny hery fiarovana sy filaminana atao anatiny eto amin'ny firenentsika ary mitaonantsika koa anatin'izany vavaka izany mba hitodika tanteraka amin'ny tena fitiavan-tanindrazana ary tsy banjina fa tsy zavatra hafa dia ny firenena ohatra ny hira zay nataon'ny koralina tato amin'ny ilany tato hoe orifirene koa misy feo miantso zaho sy ianao no antsoina mba tena hijoro tokoa. Ato moa nisy baba mihitsy koa izy tato dia makasitraka makatelina amin'ny hira zay nentinareo. Farany a dia maneho fisaorana manokana mba mitsangana nareo eo ampitoerana ny avilavitra ny avy agny faradofay mankasitraka anareo raha mbola nisy moa ny fotoana nasianareo hira farany fa androany tsy dia misy bisy nandeha n'androany a dia malalaka ny arabe nefa tsy fantako koa nivoaka daholo koa ny tomobile efa tsy piasa elabe regny dia feno ihany ny arabe fa raha nisy fotoana nanaovanareo hira farany zahay raha nisy ny fotoana mankasitraka. Nisy an'ity taty ity natao eto raha andeha iverina agny Taolagnaro anareo a tsy akaiky ny lalana farafahakeliny a indray mandeha matory vao tonga agny mba tsy ilazako hoe indroa matory a zay vao tonga agny dikan'izany a misy sakafo sy ny sisa eny an-dalana mety efa nisy nataon'ny tompon'andraikitra ihany fa tia koa mba mahafaly anay dia zava-dehibe no fanatrehanareo fanotronana an'izao fetim-pirenena zao ary mirary soanareo koa amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara ankira dia makasitraka makatelina raha ao ny tonga ny fotoana iverenana dia hotody somantsara agny ianareo. Ny eto moa efa zanakatragno izy roa reto a dia efa zahamaso dia zay le izy fa zay eritreretina fa reto no vahiny a dia reto no amenay misy fanampy aty a arotsakaraty avy amin'ny fiangonana io a dia mirary soa mankasitraka anareo a hotody somantsara agny rehefa tonga ny fotoana tokony hiverenana hotahin'Andriamanitra ary mijoroa mandrakariva amin'izany asa masina izany dia samy hotahin'Andriamanitra itsika rehetra voninahitra amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina mankasitraka tompo. Tsara ny manamarika fa ny polisy pirenena dia rahabaina manokana fa mijoro ny homoniriny zareo ka raha misy ny etaeta no izy tsika amin'ity dia efa tokony misy homony avy amin'ny polisy amin'ny fotoana mahamety. Izany homoniry izany dia tato teto no miaraka amin'ny volona miaramila kristiana ny kolokoloana naterahan' izany a fa dia rahabainy zareo a fa anina ny homoniriny ara-dalàna zany atsoatsy efa ara-dalàna fa ny fananganany rafitra rehetra sisa mba hangavianainareo lehibe a
mba hahafahan'izy ireo milahatra aminay manatanteraka mitaiza ny fanahy eo amin'ny hery fampandrosoana ny hery fiarovana sy ny filaminana. Amarana izao fotoana izao isika hitsangana isika andray Tsodrano ary ny Tsodrano ny raha voalahatra dia ny fivoahana eto zany izay no mandeha aloha dia hiarahaba reto manam-pahefana ireto dia isika hisesy avy eo. Raisoarin'ny Tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'ny Tompo, hitahantsika ny Tompo ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Tompo ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika ny Tompo ka hanome antsika fiadanana, dia hanomezan'Andriamanitra antsika trany izay ao anatin'ny hery fiarovana sy filaminana, ny fianakavimbe, ny folo alin-dahy, ny mpitondra fanjakana, mpitondra fihavana, vahoaka malagasy, izay rehetra miara-monina amintsika eto, eny izao tontolo izao, nizaniza ary naiza ny fahasoavana sy ny famindram-po, ny herintsika rehetra, afahantsika tsiraray avy manatanteraka izay ampisy ny filaminana sy iainantsika amin'ny fiadanana. Koa hotahina isika raha mivoaka, hotahina raha miditra, hotahina raha mitoetra. Koa ny fitahin'Andriamanitra tsy toa, ray sy zanaka ary fanahy masina, ho amintsika tsiraray avy, ho amin'izay rehetra voalaza, ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Amarina fotoana aritsika, zanahary eo tahio ny tany razanay.